raha io le carreau atsika bypassy fotsiny ohatrina hoe azafady 3 milliards ovitainy io trano olona 2 ariviany no ilainy na tanora ary ianao ka mbola mpianatra ka mino fa hotahin'ny tompo dia miakatra eto anoloana aty anoloana azafady aiza hoe eto ambony pilipitra eto ianao no miakatra raha ohatra ka tsy nitondra izay voly izay ianao fa araka ny resaka teo mety antso telefôny nanao alefana hoe mivola Airtel Money dia omenanao mihitsy ny taratasy andraisanao an'izany ohatra ny efa milahatra sady ny tanora kely eto anoloana eto tsy fandombahana fa miasa kazy atao vitana raha mino raha tsy mino aza makaty olona 2 ariviany dia vetivety aiza le tsy asinan'le amin'iny le bombone tsy asinan'le iny izy ty tsy asinan'le sarony bombone na 2 na 3 na ohatr'izany raha mila an'le iny izy ty le sora le numéro telefôniny ianao dia maka an'le taratasy tsy ny olona rehetra fa olona 2 ariviany hitsodrano anao aorinan'izay misy zay koto zay any milaza fa tsisy dikany fivavahana kristianina fa avaliko eto amin'ny collision misy aloha azafady androany zany miafatra ary koto ataovy aleloia mafy aleloia fa ny Andriamanitra eto vela ny Andriamanitra ivavahana eto zava-dehibe reny fotoana tamin'ny sabotsy lasa teo reny teny amin'ny collision de Madagascar fotoana lehibe sady miezinyezina namonjena fanahin'olona maro amanalinaliny izay novonjen'ny tompo teo amin'ny toerana io niarana hita fa fahagagana maro fiovampo maro no hita tao anatin'izay fotoana tamin'ny sabotsy lasa teo zay fotoana zay nanafahan'olona maro tamin'ny asan'ny devoly nanasitranana ireo karazana retina ary iarahantsika nahita amin'ny fijoroana vavolombelona maro nanafahan'ny tompony olona maro ireo olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fahotana sy ny adalàna ihany koa misaotra an'i Jesosy noho ny amin'izany rehetrarehetra izany iny fotoana iny dia nisy influence tanteraka ary impact tanteraka ho an'ny firenena satria nanozongozonana ny asan'ny devoly sy ny herin'ny maizina sy ny herin'ny demony nanomboka tamin'ny 20 maraina hatramin'ny 4 sasany arivo tsika tsy akijanona teny nanao fotoam-bavaka ary dia nisy impact tanteraka influence ngeza be ahara-panahy eto amin'ny firenena profon'izany vao manokatra Facebook ianao dia iny vaovao lehibe teny amin'ny collision mahiny no mamen'ny Facebook ray manontolo eto Madagasikara isaorantsika an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany maro ny vokatsoa olona nandray fahasoavana teny tamin'ny sabotsy lasa teo miparitaka amin'ny tambajotra serasera ny vaovao momba ny koto sy ny teny izay nampitaiko fa iovy izy ho lasa mpanompon'Andriamanitra izy ny koto nresahako teo amin'ny collision mafantatro tsara atao poko atsy atao tsaiko ny koto tiako resahana fa rehefa niresaka teo amin'ny collision dia tsy nanonona anaran'olona akoatra ny hoe koto sy ireo koto mpaniratsira fivavahana koto manevateva fivavahana zay no resahako teo ary no tsindriko mazava tsara fa ireo koto izay tsy eto amin'ity toerana ity fa any ivelany any any ambadimbadika any mety koto eto Madagasikara izy ireo mety koto Anosy mety koto eny Manjakaray mety koto any Andafy dia niantso an'izy ireny amin'ny fibebahana mihitsy aho fa tsy maintsy bebaka ary tsahatra amin'ny faniratsirana fivavahana izy ireny zany antso zany no nataoko teny ary grand défi zay no naperakitsika atao hoe grand défi ary inoko fa ho tanteraky reny ho maro ny koto
izay mpaniratsira ho maro ireo koto zay tsy tia fivavahana ho tonga anatona an'Andriamanitra ary tsy maintsy ibebaka. Eto anefa dia misaotra manokana any zokibe koto lehilahy mahitsy ambo izay niara niasa tamiko tokoa satria nakapahany tamin'iny vidéo iny izy ary dia mba nanaparitaka ny toroteniko dia makasitraka anao zokilahy zokibe satria profsady reny fa iara iasitsika amin'ny fitoriana filazantsara faly zay vao nahita an'iny vidéo anao iny dia za mihitsy ny tonga dia nanaparitaka azy avy hatrany ho hitan'ny olona rehetrarehetra satria reny no ilaina fanaparitahana ny fitoriana filazantsara. Araky ny nambarako teo dia makasitraka anao satria tena zava-dehibe reny zavatra sy ny ary tetsindriko manokana tsara tsy fahavaloko ny rahalahy koto lehilahy mahitsy ambo izay tsindriko tsara fa nyresaka raha koto atao amin'ny Coliseum dia tsy nasiako toy ny anarana fa kosa dia isaorako manokana ny rahalahy koto lehilahy mahitsy ambo zay nanaparitaka ny toriteny iny zay inoko fa tsy iny indray mandeha iny fa anomboka amin'ny fiaraha-miasa ary mivavaka ho anao zay ho lasa tena mpanompon'Andriamanitra ho missionnaire hitory filazantsara. Mino an'izany tanteraka mety hoe ho voakasiky ny zavatra mety niteneniko teny anao dia isaorana an'Andriamanitra raha mety ho anisan'ny voakasika tao anatin'izany. Eto dia mitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra sy ny tino pasteur be da be amin'ny olona no tsy mahalala ny tena votoatin'iny fotoana teny amin'ny Coliseum tamin'ny sabotsy lasa teo iny tsy mpanenjika koa reny olo reny esory ao an-tsaina sao dia eritreretiny hoe mpanenjika reny fa tsy mpanenjika reny mety mpanopanopy izy mety miteny ratsy misy aza moa nakanapahany tamin'ireny vidéo reny dia natambatambatra mba mety hoe endrika tia nanaratsiana fa tsy maninona akory zany fa tsy mpanenjika reny olona ireny fa misy zavatra tsy fatany fotsiny misy zavatra tsy hainy fotsiny. Dia izao vidéo zao no aparitakitsika ampafantatra ny olona ny zavatra tena nisy teny marina rehefa avy eo raha tandrotandro raha sitrapon'ny tompo dia andatsaka vidéo momba ny fijoroana vavolombelona ary andatsaka vidéo mahakasika ny fahagagana nataon'ny tompo teny amin'ny Coliseum vidéo mahakasika ny fitahiana rabola ary andatsaka afisy na filazana mahakasika ny fotoam-bavaka lehibe zay ataontsika amin'ny sabotsy lasa ao amin'ny sabotsy ho avy zao etsy a bypassy sy etsy amin'ny Trois Frères. Tiako tenenina dia izao aza mamaly an'ireny olona miteny ratsy ireny ny fitenenan ratsy amin'izao fotoana izao dia tahaka ny vitsika kely manaikitra kely amin'ny tongotra dia tsy vonoina akory ny vitsika fa akifika fotsiny izy dia izay nitako hoe mety fa reny olona ireny dia tsy mahalala inona ny votoatin'ilay fotoana noho izany rehefa ho alatsaka ny vidéo raha toandro dia reny vidéo reny no atao commentaire valiana amin'ireny le olona mety no heverina fa no heverinao fa mety hoe manenjika reny fa mbola veriko eny tsy manenjika izy aza miteny an'le hoe mpanenjika tozoro afara aza mamaly an'izany aza miteny hoe zay indray tsy mihemotra na enjehana ary tsy mila miteny an'izany satria tsy zany no tsy izany ny ilaina tsisy vokany zany fa ny ilaina dia ampahafantarina an'ireny olona ireny fa mahagaga ny Andriamanitra ivavahantsika dia reny fijoroana vavolombelona Jesosy olona marobe nosotranony Jesosy ireny olona marobe afaka tamin'ny aretin'ireny reny no alatsaka ny anatin'ny commentaire an'le olona dia na misy mpino anankifolo azy mamaly olona anankiray tsy maninona mba ho azony tsara satria mety mbola anaty maizina ny sainy sy ny fony dia tsy mahatakatra dia tsy mila miteny akory hoe mampalahelo zay fa tsy tsisy mampalahelo zany eo
fa aleo mihitsy mba ho tonga any reny vidéo reny dia alatsaka ho ihany ko le filazana na le afisy amy sabotsy ho avy izao zay anatanterahana fotoam-bavaka lehibe etsy bypass sy etsy amy 3 frères de reny no anasanan'le olona satria ataoko fa opportunité goavana mihitsy ny fisin'ny Facebook be da be miparitaka amizao sy ny olona manao commentaire mety olona mety hoe mezaka manaratsy izy opportunité ho atsika reny ampidirana ny vidéo sy ny sary mba halalan'ny olona ny tena atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Farany iresaka momba ny ilay vola 2 milliards teny amin'ny Coliseum. Nisy ho anareo zay nanatrika teny de na eno tsara ny zavatra nampitaiko fa ny trano fivavahana vahaony oloko de manangana fiangonana iray anisan'ny lehibe tokoa eo Sabotsynamena. Io fiangonana io de mitondra ny lohateny hoe anarana hoe Temple de la Guérison Sabotsynamena. Efa mitsangana ny fototry trano amin'ny akapobeany manao ny famitana azy tsika anangana ny rindrina sy ny tafo sy ny rehetrarehetra ary nampahafantariko ny mpino ny vahaony oloko rehetra manerana Madagasikara fa raha araky ny teny ingénieur sy ny technicien de 2 milliards eo no anamboarantsika ny Temple de la Guérison eny Sabotsynamena io. Misy tambajotsa serasera be da be manaparitaka ny ohatrany hoe nanentana 2 milliards pasteur ty na 3 milliards mba ho angoroniny ataony any aposy mba hoaniny sy ny sisa zany de nakapahan'le vidéo reny de nitapatapahana mba hanatratrarana ny tanjona. Tsy maninona zany tsy fahavalotsika reny olona nanao an'ireny tsy adversaire fa nataon'ny tompo tsy hoe totohatra fiakarana ihany ko fa opportunité ho atsika reny mba halalan'ny olona ny tanjotsika sy ny programme anasatsika ka tsy de nampaninona ny hoe nitapatapahany de notratrarina am'le hoe reo ny pasteur mpangoroka reny mpangorona fa folo karenan'olona sy ny sisa. Ho anao zay nanatrika ny fotoana tamin'ny sabotsy teny de noteneniko mazava tsara fa raha mihitan'io trano fiangonatsika eo Sabotsynamena io tsika de tsy fafolo karena no amitatsika azy tsy rakitsy ny mpino fa ireo olona rehetra zay notahin'Andriamanitra meko ohatra am'izany reo tanora chorale eo ambony pilipiotra izay maro am'ireo chorale reo no mbola mpianatra kanefa manana orinasa de noteneniko fa hatram'ireo tanora ireo chorale ireo de afaka manao 1 million de francs avy ka tsy ny olona rehetrarehetra eo amin'ny Coliseum no antsona fa ny olona 2 ihany satria 2 milliards no ilaina amin'ny tanany trano de olona 2 ihany de mavita azy fa tsy tsika rehetrarehetra. Ny olona tonga teo raha kely indrindra 3000 3,000 angamba ny olona mifanisika teo isaorana ny tompo raha ho azo daholo reo vola ireo de iotra be zany ny vola hamitatsika an'io fiangonana eny Sabotsynamena io. Entiko fotsiny izay fanazavana izay mba anazava ireo tsy mahalala anazava ireo tsy mahafantatra mba halalany ny teny teo ambony pilipitra teo amin'ny Coliseum fa tsy kasihana io vola io na ny ariary na inona mety dépense teo amin'ny Coliseum mety hoe sonorisation na friana bus na sy ny sisa de no teneniko mazava fa ho atokana ray manontolo anamboarana ny Temple de la Guérison eny Sabotsynamena ny vola 2 milliards io tsy akaty aposin'ny pasteur tiny tsy hividianako jet privé tsy hividianako anna fa any amin'ny komity mpitatana izany vola izany ary de nitsindriko tsara fa tsy ireo olona sahirana sy mantry tsy ireo olona ao anaty olana ary niteneniko mihitsy zay ary tsy ny fapolo karena sy fanatitra fa ireo olona no tahin'Andriamanitra. Rehefa tapatapahana ny vidéo anankiray ka misy tina tongavana de ohatrany hoe zao ny teninao fa zay le izy mirary ny fitahin'ny tompo atsika rehetra. Ity vidéo ty de tsara raha alefany amin'ny commentaire ny
reny le vidéo miparitaka reny de miasytsika mpanompon'Andriamanitra tsika pino mpanompon'Andriamanitra dia alefasoany commentaire apartao ity vidéo ty ho hitan'ny rehetrarehetra dia mbola mamerina ny fakasitrahana hatrany ho atsika rehetra dia makasitraka manokana hatrany amin'ny zoko be kioto lailay mahitsy ambo fa inoko fa indray andro any ara itory tentsika any Eropa tamin'izao tany tsy nahitanao fa izy fotoantsika hiaraka itory filazao tsara satria tsapako fa efa nanomboka ny fiarahantsika miasa tamin'ny famparitahana ireny vidéo teny amin'ny collision reny zay ny azoko be kioto lailay mahitsy ambo fa ho an'ireo kioto kely be da be mandenderaky ny tanàna zay mbola maniratsira fivavahana de miteny aminao fa manomboka androany ianao tsy maintsy mibebaka ary manolo tena ho an'i Jesosy tsy maintsy mibebaka tsy hiala ho atsainao ty teniko ty mandra-pibebaka ao alalanao fa misy Andriamanitra iteny eo potsotsofona foana fa nay masony mibeba kioto beba kioto reo kioto kely mandende mbola tsy mibebaka ny teneniko zany mibeba ahenao zany feo zany fony ianao ahenao zany feo zany fony ianao naiza naiza tany alehanao mandra-pibebaka ao tanteraka ho tahin'Andriamanitra tsika de ho fian'ny fahasoavana de apartao maximum alefasoany anatin'le commentaire ny olona le mety hoe manompanompy reny miteny ratsy de alefasoany fa tsy adversaire atsika reny tsy fahavalotsika ary tsy mpanenjika atsika ihany koa fa mba mila fanazavana fanampinisy tahin'Andriamanitra daholo de amin'ny herintaonandreo amin'ny collision me inoko fa ianao mety tsy te anay io anao tsika amin'ny fotoana io velo matavy